Fanakatonana ny orinasa triple A naneho ny alahelo ireo piompiomby. Fampiatonany kontra ho an'ny mpiasa marefo famonoana ny mpiasa hoy ny randrana sindikaly. Valim-panadinana CEPE avoaka rahampitsony eto Analamanga. Manambola tsara antsika jiaby amin'ity matinaly ny sabotsy fadimy ny volana septambra taona 2024 ity tonga soa eto amin'ny vaovao asaina ampanajana antsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany araka ny mahazatra andelosa taritsika amin'ny fampahafantarana ny tatitra mandidina ny antotanisany COVID-19 ny vaovao. 2 ny isan'ny olona vaovao voamarina ho mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tato anatin'ny 4 ora farany. 7 amin'ireo no teto Analamanga avokoa, 5 tany amin'ny faritra Diana, 2 tao amin'ny faritra Sava, 4 tao amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany, 3 tao amin'ny faritra Laotra Mangoro, 2 tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony ary 1 tao amin'ny faritra Iorombe. Fitiliana 270 sy 900 no vita tao anatin'ny 4 ora farany manerana ny nosy. Raha tambatra dia efa mahatratra 720 sy 200 sy 5 sy 1 alina ny olona voan'ny COVID-19 teto Madagasikara hatramin'ny antombohany. 2 sy 700 sy 9 alina ny isan'ny test PCR vita hatramin'izay ary 9 sy 200 sy 9 ny isan'ny test GeneXpert vita. Ny ampy 7 ireo sitrana androany ka manome ny totalinisa 370 sy 4 sy 1 alina hatreto. Ny ampira ihany koa ny maty araka ny tatitra androany ka tafakatra 770 ny isan'ireo namony ainy amin'izao vokatry ny COVID-19. Mbola 750 sy 700 no tsaboina noho ny coronavirus hatramin'izao ka ny 70 amin'ireo no fantatra fa misy ny tranga fahasarotana na ilay antsoina hoe forme grave. Idiratsika ary ny votoatin'ny vaovao amin'ity alina ity nivondrona ireo piompiomby tao vakina karatra androany naneho ny alahelo sy ny atezerany manoloana ny fanakatonana ny triple A hoaratsika izay vaovao izay nangony Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Atsy azo tao anatin'ny pôfilma fandray rononay nefa zao akato malahelo elay. Fahatezerana alahelo no antony fiasika ireto piompiomby ireto nariny izy ireo manoloana ny tsangambato eto Antsirabe teto Vatofotsy ary teto Betafy ny ronono izay antom-piveloman'izy ireo tafalatsaka anaty fahasahiranana lalina. Efa nanomboka ny volana Marsa no efa nivarotra fa tsy antoka ny ronon'izy ireo noho ny tsy fisian'ny orinasa mpandray. Saingy ny triple A kosa any orinasa mbola nandray ny ronon'izy ireo. Fantaro fa mahery ny 2 ireo piompiomby mivarotra ronono amin'ny orinasa triple A. Ray alina litatra isan'andro no ronono raisiny orinasa. Saingy nanomboka ny talata teo dia izao nakato ny fanjakana izao indray. Tsy vahaolana akory ny fanariana ronono fa fitarainana. Raha zany raha miteny mamokatra ronono ny tena dia mahandry marary fa tsy rary ilay atao fanjakana raha tokony misokafana ny orinasa mba hiainan'ny olona adalana tena sako miteny hoe adalana natao no manakatona an'ilay olona dia mampalahelo anay zany dia zavatra mitsanga ary asa ina miteny oatra zao na inona vokany na inona hoe ohatrany hoe fanjakana jolamo. Voaka madinika fa tena mijaly zao a voaka efa betsaka ny tianasa dia vao mainka ao ampitomboina ihany ny olona tianasa amin'izao tena mamelona fianakaviana maro dia maro firesaka fiarina ronono ty nefa dia zao vokany dia taty zany anina vahoaka nao dahalo. Zavatra mampalahelo anay mpamokatra zany a dia zavatra ohatran'izao satria ahoana tokoa moa tsy ho ariana publicité le zavatra satria any aminay raha izy mividy izy zany tsy maintsy andony volanay le olona dina nefa nandavany an'le volanay any ambanivohitra noho izany a leo dia trangany aty besy maro ny antony dia hoe tsisy mpandray zany le zavatra fa ohatrany hoe oetiketina fotsiny rehefa aina famelomana ny omby famahana ny omby ny transport mitondra ny 11 km hatreto Betafy any ambanivohitra any nga nitondrany zalany io e tsisy mpanay ny ronono nefa anay tatsady farzy fahoriana mahitsy ny orinasa akaton'izany fotonatanjakana tatsara efa mitsiboka mbola mitsiboka ihany ty ronono tsisy dikantsony tsisy vidy 900 litra zao tsisy vidy zao ny anay fa zay mijaly anay tatsady zao mahazo anay tatsady zao aby fotsiny ronono
ronafa tsy mandray le ronono za zao masoko renany ronono aty anivon'ny tasaty a 500 ny litre nefa tsisy mandray arivo 500 zany vidianany mpanako anazy iny dia malahelo nay aneo nay zanasara reo mbola nisy nandray ihany teo dia zao mikatona dolo dia zao ny vokany mijaly. Impodianantsika ny momba ny vaovao avy any Vakinakaratra rehefa aveo rehefa vonona ny sary fa iresaka vaovao hafa aloha isika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Misy eo amin'ny endriny maro amin'izao ny fanaovana tsinotsinona ny mpiasa malagasy. Nisy ny naoty izay navoaka ny ministera mpiamo tamin'ny alakamisy lasa teo. Manoloana izay dia nanangona namorom-panao gazety ny randrana sindikaly androany teny amin'ny 7 hektara naneo ny hevitra izy ireo manoloana an'izay. Teny an-toerana Injava-Andriamaefa sy Tahiry Ranariny mitatitra n'izay vaovao izay. Ny 3 septambra lasa teo no namoaka ity noty ity ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Noty milaza fa afaka mampiato ny fifanarahana arak'asa ho an'ireo olona marefa ara-pahasalamana ny mpampiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Gagazy talanjona ny rehetra raha nahita io noty io. Mifanipaka tanteraka amin'ilazay filoham-pirenena ny fanapahan-kevitra misy. Ho an'ny randrana sindikaly dia mitony tolona ho fiarovana hatrany ireo mpiasa malagasy. Teo ny mpiasa efa nampidirina trosa natao zay abokany trosa azy dia zao ndray ve dia mbola tapahana ndray zany a ny mpiasa izay tsy marary akory izy dia hoe tapahana fana tsy maintsy anaroatra ny masy ny mpampiasa satria reny a misy mana zo akoatra ny zoan'ny mpiasa rehetra reny ny marary ny taizakely zao a manana reny le resaka hoe allaitement adiny ray reny zany a manengelona ny mpampiasa reny satria lasa lazainy zareo hoe ahoana koa ny tsy miasa ianao nefa tsy maintsy andavana vola zoany reny zoan'ny mpiasa zany dia eto zany zay mitodika foana ho antsika mpiasa aloha voalohany indrindra isika tsara tsika miray iny hoan'ny zava-misy any amin'ny toeram-piasana any a ampitao aty amin'ny syndicat afahantsika manao ny hetsika fa anoherana ny zavatra ohatran'izao. Faharoa ho an'ny fanjakana dia tsy azo ekena ny zavatra ohatr'izao famonoana mpiasa zao a fa tsy araky ny eritreretana ny angatahana aminareo ary mandana miditra eny midina eny amin'ny toeram-piasana dia jerevo eny zany hoe le olona bevoka amin'ny taizakely na rarina tetitetika efa sitrana fa nisy fotoana zay fotsiny a reny ve amin'izao andro zao a dia tsy omena tsy hiasa izy tsy andraikarama inona zany ny amelomany tena lasa maniraka ny mpampiasa amotika ny mpiasa zany a ity noty ity a ka tsy azo ekena ny fanampiarana azy. Tao aorian'ny noty nivoaka io nanazava ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy fa noraisina izao fanapahan-kevitra izao satria ahitana tombony kokoa ary mba hisian'ny fifampitsinjovana eo amin'ireo mpiasa sy ny mpampiasa. Eo amin'ny vaovaony sosialy dia misy hatrany ny olana izay miseho eo amin'ny fizarana ny ireny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireny. Tamin'ity androany ity dia niteny amin'ny fokontany Andrasory indray no nisy n'izany olana izany. Mbola Injava-Andriamaefa hatrany no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary ny Tahiry Ranariny ireny. Tsy mety miravina ny olana amin'ny fizarana vatotsinjo eny Andraisoro. Mbola tsy misy akory ny fizarana eto amin'ny fokontany Ambanantsinanana dia efa hita taratra amin'ny fahamoahana ireo lisitra tokony azo ny fanampiana sahady ny fanavakavahana ataon'ny tompony andraikitra. Tokantrano mahery ny 30 eo no tsy tafiditra tao anatin'ity lisitra nivoaka omaly ity na dia efa nisy aza ny fampanantenana natao azy ireo fa hisitraka izany avokoa ny rehetra. Zay eto amin'ity faritra ambany atsimo ity dia misy lista ray a tena tsy eo daholo ny anaranay rehetrarehetra. Azonareo antanina tsirairay ireo olon'ireo fa za eo anatin'ilay lista dernier lista zany a dia nalaina somatsara mihitsy tonga teo ministère tonga teo ny loharano fa rehefa natao ny fizarana tika tsisy eo zay rehetrarehetra maromaro misy eo amin'ny tsy haiko na firy a dia zavatra mampalaelo anahy dia miangavy ny fitondram-panjakana ny anahy zany dia hoe araka ny tenin'ny filoha hoe mahazo daholo ny rehetra fa tsy isan-kanavaka dia nefa ny zavatra eny hoe rehefa manana zao rehefa zao dia tsy mahazo nefa mahagaga tsy hanorona anaran'olona misy olona tena manana nefa tena azo dia mahagaga anay a rehefa mitangorona zay ana amin'ny fokontany a rehefa mitangorona zay a dia mba amparitaka anay a dia ndana averina na mifaritra misy anareo fa averina ny fisoratana anarana impolo nisy zany teto hatramin'izao aloha dia zao ndray zay tsy miverina hoe isoratra anarana izara tike sasany mahazo dokena zay aloha tsy mahazo dokena amin'izao dia na dia voambary ray ara tompoko ka tena mitaraina mihitsy zay amin'ny président mba jereo te andray sola ambany atsimo ity
fa tena ohatrany hoe tsisy fanjakana eto amin'ity faritra ity. Dia gaga izay nefa ny sasany mahazo, ny sasany tsy mahazo. Misy mpanan-karena be ary ao akaikinay mahazo. Ny sahirana tsy mahazo. Ankoatra izay, mampitaraina azy ireo ihany koa ny tsy fisehan'ny mpampondrano eny an-toerana. Voatery maina amin'ny lavadrano sy ny loharano izy ireo ahafahany mivelona. Tena ty faritra ambany atsimo ity farala faritra amin'ny fokotanina raha mijery fotsiny nareo zao raha misotro madio aty aminay tsy misy. Jereo any ambony be any mipopy dia any tsy misy mihitsy. Zany zao dia efa fahorinay zany. Sotronay foana ny rano maloto. Mba asana maheno ny député na ny gouverneur amin'izany fitaraina zany mba jereo io fa ny rano fidivana. Nareo hoe manasa tanana inona ary ny anasana tanana. Ny tambary iny misy lavadavaka any dia any. Dia misy momba manamanam-bola dia manao lavadrano. Fa ny tsy manana dia mivelombelona amin'iny. Ety aminay tompoko dia rano fisotro madio mba angatahanay satria izay lavadrano foana sotroina. Fokon'olona izany nanangona vola taloha dia tsy lasan'le tsy hay hoe namenan'le président ve le volan'ny rano teto so nandeha aiza le izy dia tsy. Koa satria moa efa voninao ny sary manodidina indrindra ilay vaovao avy any Antsirabe. Maro ireo tantsaha ao Vakinankaratra no tapidalakale manoloana ny fikatona orinasa AAA any an-toerana. Anisan'izany i Kaleba Siradezi izay tantsaha mpiompi omby entiny Jessica Miray sy Manora Andriamalala atao anatin'ity fanadihadiana nataon'izy ireo ity. Tamin'ity rehetrarehetra saky omby dododoro fa efa niravana. Tamin'izay le izy hoe nanana omby romby folo production tamin'izany fotoana zany 180 litres par jour. Lela zay hoe mahazo bénéfice avy sasak'izay. Izy no Kaleba Rabemaolomanana. Isan'ireo mpiompiomby ny aina mivantana ny fikatona ny orinasa AAA. Eto Betafy izy no monina. Saika tamin'ny fivarotana ronono tamin'ny orinasa AAA avokoa no nanangana ny fananany. Zany nanomboka ny ompy izany hoe mpiasa-mpanjakana misotro ronono dia nanomboka retraité tamin'ny 2001 dia efa nanokatra n'ity ferme ity. Tamin'ny 2001 zany nanomboka. Tamin'izany fotoana zany tena nety dia tena nety mihitsy satria raha omby efatra no nampidiriko tao anatin'ny herintaona feno romby folo satria namorona ny complément fermerie Ambadikaria dia romby folo nisan'ny omby teto. Tena tamin'izany rehefa tena manao kajy ianao amin'ny dépense sy ny rehetrarehetra efa 100 ny ronono tamin'izany. Ny 200 tena bénéfice nety. Vitan'le 200 ny sakafo ny mpiasa, ny volovilona, sakafon'ny omby, ny rehetrarehetra. Dia nahafahana tsara mihitsy miaina tamin'izany fotoana izany. Teo moa nisy an'in'ilay korotana tamin'ny fanogatana mpanjakana iny dia teo dia nirava voatery namidy ny omby. Teto nisy mivarotra ronono 500 ariary ny 1 litre tamin'izany fotoana izany satria tsy hita izay anaovana azy izy tsy azo tehirizina. Ny sasany aterina amin'ny namana dia ny omby ny likidena natao tsy amin'ny vidiny ary zany fa dia ny likidena fotsiny natao izay avitsy kely azy. Efa nanomboka niarina kely ny farim-piainana hatramin'ny iverenan'ny orinasa saingy izao dia difotra indray. Izao ndray dia io roa sisy eo. Io roa io mba tsy habe fatiantoka ny tazomana ny roa fa hoe fa ny ompy ianao dia io mba fivelomana farampiny kely ny pension kely dia omby roa sisa tazomana. Raha ny bénéfice zany azo raha eo amin'ny alafosan'ny kojakoja rehetra, ny sakafo, ny fanafodiny sy ny rehetrarehetra fikarakarana ny omby dia tena ambony dia ambony. Mivarotana nefa ambany dia ambany ny vidiny. Mbola eo ao zay hoe tsy mahazo bénéfice fa kely ny bénéfice. Fa izao andray amin'izao fotoana ty hoe tsy andray ronono dia tsy hita tsony ny varotana le ronono zao. Toa azy ihany koa Iradezi. Eto Betafy ihany koa izy ny monina. Raha nanana omby maherin'ny 20 izy tany amin'ny taona 2010 dia zara raha misy 4 sisa amin'izao. Tantsaha izy ireo, mpiompy, manavo tena ary lavitra andrina. Izy ireo no mizaka tsy fidiny ny ngidin'ny valifady politika ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny.
Iverina eto an-tampon-tanàna ny Antananarivo isika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity mampanontany tena ny maro tato ato ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra na ireo mpanolotsain'ny tanàna aza moa dia fanina ny amin'ny izany araka ity fanadihadiana izay nataony Nomena Andriamanamisata sy Tahiriny Ana Ranarynirina ity. Araka ny tatitra izay nivoaka tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna n'Antananarivo ny 17 Aogositra lasa teo dia ho tataovan-ketra avokoa na ny fikojana ny trano na ny fiterahana eny anivon'ny CSB izay endraketan'ny komuna ankehitriny. Nampiakarana ihany koa ny saran'ny fikarakarana taratasy fampidirana jiro sy rano. Nisy tokoa ve ny fakana hevitra avy amin'ireo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo mialohan'ny nandraisana ireo fanapahan-kevitra ireo. Ahoana ny fomba fahitan'ny fikambanana komba izany? Ny azo ambara moa zany dia lany tsy nisy fanovana aloha ilay izy. Na dia misy ihany raha fahadisoana vaovao mandeha ny Facebook na avoakan'ny ben'ny tanàna hoe nisy fanitsiny. Lany tsy nisy fanitsina ilay teti-bola. Tsapantsika fa sarotra ny fiainana izao. Mahagaga anay foana hoe ilay vahoaka majinika heverina fa hotsinjovina sy karakaraina any foana zany no miatra ilay karaza-ketra sy tatao-ketra ohatr'ireny na sarany. Dia izay no ijoroanay komba. Ijoroanay hatrany no fiarovana ny tombontsony tsirairay ary mba ahafahany tsirairay mihitsy mitsabo tena, mikarakara ny tokantranony, mikarakara ny fananany ary ao anatin'ny fahalalahana satria izany rehetrarehetra zany ny hafarany dia lasa miteraka kolokolo io. Na eo fikarakarana dossier fotsiny tenenantsika asondro taoly izy mitady lalana foana ny olona ahafahany tsy mandoa vola betsaka dia azagaga tsika rehefa ho ratsy tatana indray ilay tanàna rehefa avy eo. Vaovao ny politika izay hatrany dia tafaresaka tamina mpanao politika iray ny mpanao gazetinay androany nitondran'ny heviny indrindra manoloana ny krizy izay manjo ny firenena ankehitriny. Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince. 4,7 ariary zao ny euro iray raha ny sandam-bola androany. Mana-pirofo izany fa tsy mitsahatra ny mitotongana sehatry ny ekonomia eto Madagasikara. Ahina mafy ny akaran'ny vidim-piainana atsoatsy raha tsy misy ny fepetra entitra ho raisin'ny fitondram-panjakana malagasy. Mbola manampitrotraka izao krizy lalina mianjady amin'ny vahoaka izao ihany koa ny fanakatonana orinasa sy ny tsy fahaiza mitantana atao ny mpitondra fanjakana. Nanomboka tamin'ireny nanambarana kasibosy tany amina orinasa afakaba ireny dia efa nanomboka ny krizy. Fa mitady vonto-tavanandro na alaolana ny fitondram-panjakana na rarotiny manao hoe mila kasibosy dia nataony manao hoe zao ary no atao vidinay ny kasibosy amin'ireo fa manaova kasibosy. Dia nieritreritra izy fa hovavahany izay ny problemin'ny orinasa tsy voavaha dia tsy hitatsony indray izy atao. Nitaky ny orinasa sy ny namany fa tsy mety aminay ny mandoa hetra sy ny sisa. Ny adiny fitondram-panjakana azahoana madaminy dia ny atsony l'opérateur communication manontolo atao hiary dinika. Rehefa tonga atao sy ny namany dia ozy fitondram-panjakana sy fitondram-panjakana manao hoe aoka mba ahembotra ny fandoavanareo hetra sy ny sisa. Olana be ny fanoherana tao anatin'ny mpandraraha sy ny rafitra radio karany misy namany teto fa tena krizy tanteraka izy. Tsy hita ny fitondram-panjakana azy atao. Anyherin'ny orinasa sy namany dia nandroaka olona izy. Lasa krizy sosiala be olana tao anatin'ny fiarahamonina izany fandin-javatra izany. Nitady ny fomba ny fitondram-panjakana mahana izany tsy voavahany. Nitaky amin'izay ny orinasa sy namany manao hoe nitadiavinay dia tsy mandohetra mihitsy ny taona 2020. Savoritaka ny fitondram-panjakana inona ary no atao. Fa raha tonga amin'izany ty olana be dia lasa namorona tetikady sy namany ray sahala ny hoe filet de sécurité tsy maninona ary aloroana ny mpiasa tsy maninona ataovy. Sitranainareo tsy migrevy dia tsisy krizy radio kareny eto. Fanapahan-kevitra vonto-tavanandro daholo zany fa tsy avahany inona mihitsy eo fandehan-javatra manontolo eto. Izay ny momba niny fa iresaka vaovao hafa isika eo amin'ny sehatry ny fampianarana nandeha ny feo tamin'ity androany ity fa hoe nivoaka ny valin'ny fanadinana CEPE izay notanterahana tamin'ny talata lasa teo. Raha ny fanadihadiana natao ny Asin'Andriamalala androany nefa dia hafa mihitsy ny vaovao mahakasika an'izay valin'ny fanadinana CEPE natao teto amin'ny faritra Analamanga izay. Rahantsika izay fanadihadiana izay Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince no mitatitra azy. Nandeha feo fa ivoaka androany valim-panadinana CEPE raha ho an'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo Atsimondrano. Nisy mihitsy ireo olona nijoro vavolombelona tao anatin'ny tambajotran-tserasera
fa efa nivaly ny tetsy amin'ny lycée iray Etsitosy saingy ny sorona indray izany avy eo. Raha araka ny fanazavany lehibe ny fiara-piadidim-pampianarana Avaradrano kosa nefa dia ampiarahana ny fivoahan'ny valim-panadinana. Eo ampamitana ny transcription zany zay androany sabotsy dia vita androany sabotsy io dia tohizanay miasa mafimafy kely zay dia vitanay androany ihany zany dia ny rapitsoalady no avoaka ny vokatra rehefa avy mahazo ny validation any amin'ny ministère satria avoaka miaraka na lalamanga iray manontolo. Raha jerena nandritra ny correction dia hita fa marina hoe tao anatin'ny fotoanan'ny amehana nefa tsy dia hita loatra hita taratra loatra hoe nidina ilay farapahaizana ankizy satria mitovitovy raha ny fijerinay azy hatreto dia mitovitovy tsy dia mifanalavitra tamin'ny taona lasa ihany ny tapahafahana teto amin'ny Sisiko Avaradrano. Lafim-baovao hafa kosa eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena anisan'ny sehatra iray tsy nahita ambokany mihitsy tamin'ity taona 2024 ity izany fanatanjahantena izany noho ny efa iaraha-malalina ny zava-misy teto amintsika dia ny fidirany valanaretina coronavirus izany. Nanatona olona iray izay sady mpikarakara hetsika ara-panatanjahantena no mpampiofana ara-panatanjahantena ihany koa ny mpanao gazety ny MBS tamin'ity androany ity ny resaka indrindra ny momba an'izay nomena Andriamana Misata Tahiriny Anaranariny. Maro mpakafy ny hetsika ara-panatanjahantena misy eto Madagasikara. Isan'izany ny taranja baskety. Isan-taona dia maro karazana fifaninanana izay tanterahiny etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina toy ny All Star Gasy, Coupe du Président sy matchinina sy ny maro hafa. Noho ny zava-misy maneran-tany sy ny eto amin'ny firenena nefa dia ny foanana avokoa izany tamin'ity taona ity. Raha ny baskety zany, baskety moa zany misy mpitatana. Misy ilay atao hoe FIBA, Fédération Internationale de Basket. Dia efa namoaka recommandation zany zareo hoe afaka atomboka ilay activité fa miankina amin'ilay firenena zay misy ilay activité. Andray ohatra zao hoe le hoe basket Afro League io zany fifaninanana continental. Io zao dia efa namoaka date ry zareo amin'ny début décembre iny zay andraisan'ny GNBC anjara. Dia za zany mino fa tsy maintsy hiomana amin'izay zany GNBC. Efa niomana izy teo aloha fa zay moa zany fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana hoe tsisy activité tsy azo atao mamoro olona be dia be nefa ny azadiny fa fanaovana fanatanjahantena zany mampitombo ny hery fiarovana. Fa le izy indray zany raha ohatra ka mafy be loatra indray le fanaovana fanatanjahantena dia mampiena ny hery fiarovana zany tsy maintsy tokony misy zany fandanjalanjana an'ilay fanaovana fanatanjahantena. Fa ny heritreritra anay zany dia hoe io nena ny olona tsirairay aza afaka manao ilay activité. Zay zany tokony izy ary ny fanaraha-maso alefa tsara akaiky tsara mihitsy hoe manao ahoana moa zany le izy. Teto amintsika moa zany ny zavatra nisy raha teto Antananarivo zao dia ny tany Palais de Sport zany nasiana centre le mampiatrano an'ilay olona voan'ny Covid. Fa ny pitsopitso ny hafahafa tery zany tany faritra zao dia afaka nanao activité mihitsy. Mampiavaka ny Madagasikara ny fitiavan'ny fanatanjahantena kanefa dia tsy nasiany fitondram-panjakana resaka mihitsy zany tamin'ity taona ity. Enina hatramin'ny adina ara-panatanjahantena BEPC BAC aza no foanana avokoa. Fa eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena ny zava-nisy tany Sri Lanka androany folakandro teo no entina aminao ato anatin'ity angom-baovao ity eo amin'ny rindran-tsariny Andry Rakotomalala. Maikila hotohotony afo ny sambo lehibe iray mpitatitra solika antsoina hoe New Diamond androany folakandro teo teny amin'ny ranomasina Sri Lanka. Tsy mbola fantatra mazava aloha hatreto ny antony niteraka ny fahamaizana ity sambo petrolier lehibe ity. Saingy raha ny fantatra dia nitondra solika tsy mbola voahodina na antsoina hoe pétrole brut. Milanja 7.3 taona izy io niaraka tamin'ny 710 taona na solika efa voahodina na gazoil ihany koa. Niara-nisa lana monjy ny famonoana afo avokoa ireo hery rehetra afaka nanao izany tao Sri Lanka.
ary raha ny nambarany mpiandry sisy tany dia efa voafeny afo. Ahina mafy kosa nefa no mety ho fahalotona goavana ahazo ny ranomasina izay isy fiantraikany betsaka amin'ny fiainan'ny biby sy ny tontolo an-dranomasina amin'ny ankapobeny mihitsy, vokatra izao fahamaizana nahazo ity sambo mpitatitra solika lehibe ity izao. Mifarana hatreo ny vaovaontsika tamin'ny tianyany ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza donona fa misy ny fandaharana manokana izay anarahanao ny zava-nisy tany amin'ny faritra Vakina Karatra iny rehefa afaka minitra vitsy ao aorian'ny vaovao. Ny tena kosa mametraka ny veloma finaritra ho antsika jiaby ary mirary faran'ny herinandro finaritra ihany koa. Veloma tompoko.